dia mbola falindray miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao hivavaka isika. Tsy Andriamanitra ray ao dia mahatoky sy mino izay fa mifanaino masina dia asa mandrakariva. Melombelona ny fomba mampanahinay mba tsy handehananay ampahazarana manoloana ny firaisana aminao, fa mba izanay mihaino makatoy ny teninao, andehananay mahitsy mba tanteraka ny teninao izay milaza hoe fahagagana mandrakariva ny miaraka aminao, dia ampahirato ny masonay ahitana izany voninahitra ao izany, ny anaranao Jesosy, amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Ny teny soratra masina tsy arak'izay eritreretin'ny olona hoe mora fa sarotra, ary Jesosy dia nilaza an'izany mihitsy, satria matoa mivavaka, matoa mianatra ny tenin'Andriamanitra dia mikatsaka ny fanjakan'ny lanitra. Paoly dia niresaka an'izay hoe raha amin'izao fiainana izao ihany moa izy no nanantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra isika, fa ny antony fivavahana dia ny fitsinjovana n'ilay mandrakizay, satria ny fiainana ety amin'ity izao tontolo izao ity mandalo, tsy maintsy ho faty isika. Kanefa ny teny soratra masina dia milaza hoe, izay milaza fa mitoetra ho aniny tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany koa. Izany hoe izay ny maha-kristianina ny kristianina dia totika eo amin'i Jesosy, nanome fianarana ho antsika teto amin'izao tontolo izao Jesosy. Fitsipim-pitondran-tena, fitsipim-piainana. Kanefa iny Jesosy nitafinofo tonga teto amin'izao tontolo izao iny dia niaina ny fiainantsika ranofy ihany koa, nandalo fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia any an-danitra amin'izao vanim-potoana izao ary tsy ho faty intsony fa mandrakizay velona. Torak'izany koa tsika, satria manara-dia an'i Jesosy mandalo vetivety ety amin'ity izao tontolo izao ity dia tsy maintsy maty dia tsy maintsy mitsangana dia ho velona mandrakizay. Zay le fahavelomana mandrakizay izay no omanintsika amin'izao androm-pahavelomantsika izao. Ary izay no mahatonga antsika hoe matoa mivavaka dia mitsinjo an'izay fiainana mandrakizay izay. Jesosy ozy tsika dia niteny hoe ny fanjakan'ny lanitra dia nytaminy tahaka ny katsaka arenana fenina. Misy mahadiso hevitra ny olona hoe tena tady fivavahana mora tanterahan'izany ny olona amin'izao vanim-potoana izao, tsy mandray ravin-dena, mitady fivavahana mora raisina, tsy mivaky loha, mitady fahagagana tonga tapoka izany ny olona amin'izao vanim-potoana izao. Kanefa Jesosy milaza fa tahaka mikatsaka renana fenina tahaka an'ireny olona miady vatosoa ireny. Ary izany vatosoa izany tsy misy vatosoa hitanao ety ivelan'izany fa mangady lalina ianao, miaritra fahoriana ianao, mitsemboka ianao, misedra loza ianao, izay vao mahita ny vato tena tsara. Ary torak'izany ny fikatsahana ny fiainana mandrakizay. Ary izay no mahatonga ny teny soratra masina ohatra ny somary sarotra, ka rehefa hidirana lalina ilay soratra masina io dia be dia be ny olona miteny hoe atao inona daholo izany fianarana izany, tsy azoazon'ny olona, ohatran'ny teanao hitsin-dalan'izany ny olona, ohatran'ny tady tany malemy androrenam-pangady izany ny olona, ohatran'ny tsy te handray ravin-dena izany ny ankamaroan'ny kristianina rehetra amin'izao vanim-potoana izao. Fa raha vao hoe trandraka lalina izany dia tsy mety aminy izany. Ina moa mahatonga antsika miresaka an'izay? Le fizana toetra ny fanahy tsy mora satria le fotope fivavahana, fotom-pampianaram-pivavahana le manao hitsin-dalana tsy mandray ravin-dena dia mitaona antsika hoe tena mivavaha fotsiny hoe Andriamanitra io, dia ataovy manana le esprit de discernement mahay mamantatra ny fanahy, fa tsy tapa-kevitry ny hianatra mihitsy
dia manantena tokoa izy fa tena hay amantatra ny fanahy fa fitahany dia voly amin'izany fa raha tianana izay esprit de discernement zay tsy maintsy mianatra mamantatra ny zava-miafy ny teny soratra masina makasika an'izy io no mahatonga antsika miresaka ary maninona ny resahantsika lava satria toe-panahy tokony ananana inkinany fiainam-panahintsika mba tsy hahatonga antsika ho voafitaka na atokotoko foana ny fotokevi-diso rehetrarehetra zay hitondra antsika amin'ny fahaverezana. Jesosy dia nampitandrina any amin'ny Mateo 7 zao no lazain'i Jesosy Kristy. Ny 9:20 ka hatramin'ny 9:13 tsy izay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko izy no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko no hiditra any amin'ny fanjakany lanitra ozy fa zay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Io 9:20 io mahadiso hevitra ny olona mieritreritra izy fa rehefa hoe mivavaka miantsoan'Andriamanitra dia efa tsara zay fa reto olona reto hoe tena mivavaka kanefa nilazany Jesosy azy tsy zany kory no entina mamaritra fa andovan'ny fiainana mandrakizay fa zay manao ny sitrapony ray izay any an-danitra. Ary tamin'ny farantsika dia niresaka makasika an' Jesosy izay mbola iverenantsika ny Hébreu 10 manambara an' Jesosy Kristy izay mbola hidirantsika lalindalina ny 5 ka hatramin'ny 7 makasika an'io Jesosy ilay teny tonga nofo ilay teny diandriamanitra io ka no niditra tamin'izao fiainan'izao izy ozy dia nanao hoe ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena no namboarinao ahy. Ny fanatitra dorina sy ny fanatitra anao niota dia tsy sitrakao dia hoy izao ity aho tonga ao amin'ny oronam-boko no nanoratana anao sitraponao Andriamanitra. Mbola velaritsika zay ao nanoratana an' Jesosy, ao nametrahana an' Jesosy, ao no ahitantsika n'lay Andriamanitra le teny tonga nofo anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra anao sitraponao. Dia ozy ny lazainy aty amin'ny Mateo 7 tsy izay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zay manao sitrapony ny raiko izay any an-danitra. Dia io ilay any amin'ny Hébreu 10 izay nivakiantsika io mamantatra inona le sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahantsika fa io tsy vita ny resaka hoe mikipy dia mivavaka dia tompo dia mihoery midera ato anatiko dia zay ianao dia efa ampy resy lahatra hoe tena nanao sitrapon'Andriamanitra kanefa tsisy fantatra hoe soratra masina io fitahany devoly amin'izany. Dia toy izantsika ny 9:20 amin'ny Mateo 7 maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tombokotomboko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao ny asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo izy hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka, miala amiko ianareo mpanao meloka. Manantena le olona zany fa rehefa navita an'izany rehetrarehetra zany dia manantena andova ny fanjakan'ny lanitra. Ohatrany mampieritreritra ny tenin' Jesosy satria maninona moa tsika miresaka an'izay. Ny Jaona 1:4 ihany no mahatonga an'izay 2 ka hatramin'ny 7 izay mamaritra n'ilay toe-panahy tokony hananantsika dia ny fahaizana mizaha toetra ny fanahy. Fa raha vao tsy manana an'io kristianina dia mizotra milala ny fahaverezana ary somary sarotsarotra ary zay le hoe taka mitrandraka arenana fiainana tsy azo moramora foana ifanjakan'ny lanitra io omena maimaimpona io fa tsy azontsika moramora foana fa rehefa kamo andalina ny soratra masina tena sahako miteny an'izany aza manantena hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy fa ny tenin'Andriamanitra. Indraindray ny olona mieritreritra aiza moa no azahoana an'izany zavatsarotra zany ho an'ny olona tsy te hianatra dia sarotra le izy fa ho an'ny olona tena nitady ny tavan'i Jehovah dia mahita fomb'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy ny anokafana ny saina mampanahy ny isambatan'olona mba hatakatra izay zavatra tiany ampitainy.
ro malala ozy jaona voalohany toko fa nefatra dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo nazavintsika n'lay Matthieu toko fafito ro malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao a izao no afantarinareo ny fanahin'Andriamanitra ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra ary izany ny fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy a sady efa amin'izao tontolo izao sady izy tsy azo sika indray mandeha io ary eo izahantsika mitoetra ny tenantsika hoe fifotoantsika mieritreritra fa manara-dian'i Jesosy ananantsika ve le esprit de discernement ary azontsika ve ny zavatra tiany ampitaina ao anatin'ireo andininy telo ireo zay tsika vao tokony afaka hiteny hoe fantatro izay noko ary io ny resahantsika hoe le fizahan-toetra ny fanahy rehefa mifakafakaina dia fizahan-toetra hoe manahoana ny fahatsapako fahafantarako an' Jesosy zany hoe mizahan-toetra an' Jesosy izay hivavahako fantatro marina ve ny fomba hivavahana aminy fa io Jesosy io dia tonga nofo io ny resahany hoe zao no afantarinareo ny fanahin'Andriamanitra ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra izay mbola hazavaintsika lalindalina kokoa dia io le teneniny ary amin'ny Hebreo raha nilaza ny tenan'i Jesosy Kristy hoe tia ho tonga ozy ao amin'ny oronam-bokony na miratana hanao ny sitraponao dia tsy maintsy fantaritsika hoe inona zava-miafina ao anatin'le hoe Jesosy Kristy tonga nofo fa tsy hoe hita vatana fotsiny laza zavatra be dehibe io dia hanao ny sitrapony ao amin'ny oronam-bokony no ahitana an'izany dia io ny tenenan'i Jesosy aty amin'ny Matthieu toko fafito hoe tsy zay rehetra manao mampitombokitomboky miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ozy fa zay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra mamantatra ny sitrapony ray inona ny sitrapony ray minotsika raha mijeritsika ny jaona toko fahenina inona ny sitrapony ray jaona toko fahenina ny jerevantsika dia zao lazay ny andiny fahavalo amby roapolo dia io ireo taminy inona no ataonay izy mba hisanay ny asan'Andriamanitra Jesosy namalika nanao taminy hoe zao no asan'Andriamanitra dia ninonareo zay ny raha ninotsika zany an' Jesosy ny raha kanefa io Jesosy io rehefa jerevana misehatra ra-panahy ao amin'ny oronam-bokony na miratana anao ny sitrapon'Andriamanitra dia mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny oronam-bokony dikan'izany a mandinika tsara nyity soratra masiny ity mitrandraka lalina mangady lalina fa tsy mitady tany malemy anorenam-pangadika hivavaka fotsiny kipy dia ampy mangataka ny fanahy masina dia matoko be fahatany fa ao anatin'ny fanahy masina nga misy an'izany tahaka an'lay atao teny hitsin-dalana fotsiny hoe tenena fotsiny hoe Jesosy ao midira ao topoky dia tafiditra ao am-poko Jesosy tsy misy an'izany fa mamantatra ianao ahoana ny fomba hidiran'i Jesosy ao anatinao dia tsy maintsy mijery anao ny soratra masina dia io ny resahany aty anao sitrapon'Andriamanitra aizanao ahitana azy ao amin'ny oronam-boky dia io ny tenen'i Jesosy be dehibe angen'ny olona manao asa mahagagy na minany tamin'ny anaran'i Jesosy mamoaka demoni amin'ny anaran'i Jesosy kanefa dia mahavariny ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay mialamika ianareo mpanao meloka zany hoe tsy fantatra Jesosy satria inona ny antony tsy ny sitrapon'i Jesosy tsy le sitrapon'Andriamanitra le nisoratana atao amin'ny oronam-boko ny fantarin'ireo olona fa mandeha tsy voizina tahaka ny lakan-jejo ary ny akamaroan'ny fitoriana filazantsara amin'izao vanim-potoana izao dia zavatra tahaka an'izany miezaka maminany miezaka mandroaka devoly miezaka mametra tanana miezaka tena mandresy lahatra amin'ny fomba maro isan-karazany miasa zay mandresy lahatra ny olona ary ohatra ny mahomby le izy nefa rehefa jerevanao mifototra tsy avy amin'Andriamanitra daholo teny amin'ny teny tsy fantatra heverina fa avy amin'Andriamanitra mandroaka devoly heverina fa avy amin'Andriamanitra kanjo tsy Andriamanitra no naniraka fa araka ny sitrapony tenany ary io le resahantsika hoe tsy mahavita manatanteraka asa fa misy fanahy afa-ty ivelany mibaiko ny olona tsiraray avika na io pneu maharatsy na io pneu mahatsara
samy mavita zavatra mahagaga ireo fa tsy hoe rehefa mavita zavatra mahagaga de avy amin'andriamanitra mandrakarivo ary zay no mahatonga an'le hoe mizaha toetra ny fanahy fa raha inona no mibaiky ny olona anankiray avy tany ny zavatra toatra ny mahagaga raha tsy mamantatra ny fanahy zay miasa de voafitaka de ho tonga ny tenin'i Jesosy hoe mialamika ianareo mpanao meloka ozy fa tsy fantatra akory ianareo. Ny 5:20 mamaritra hoe manahoana zany le toetra mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra de jereo tsara ngeny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ko am'izany nazovo ozy ny mandreza ny teniko zany ka mankato azy hoarina amin'ny lehilahy manantsaina zay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy. Zany hoe nazovo mandreza ny teny zany ka mankato de hoarina amin'ny lehilahy manantsaina zay nanorona ny tranony teo ambonin'ny vatolampy nandre ny teny ava izy de zay le teny torina reny sofintsika ny sotomina vao anatin'ny ronam-boky zay mampafantatra atsika fa tsy takan'ny mitady malemy ny renam-pangady ny fikatsahana fanjakan'ny lanitra fa tsy maintsy mitrandraka lalina mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ka rehefa fantatra ao le marina de io tenen'i Jesosy hoe zay le olona manantsaina nanorona ny tranony teo ambony vatolampy le nandreny teny ka nankato ary latsaka ny ranonorana nisy rikabe sady ny fofofofon-drivotra namely zany trano zany ozy nefa tsy nianjely izy satria efa nahorona teo ambony vatolampy. Zany hoe ho an'ny olona nandreny le teny misedra fizantoetra, misedra loza, misedra fakapanahy oatra ny lazaina de melo tsy moramora ary ireo loza ranonorana rikabe de jerevana misedra ra-panahy de tafiotra misakana ny olona tsy anaiky ny sitrapon'Andriamanitra fa hatonga an'le olona tsy hankato le tenin'Andriamanitra fa anaiky an'le teny tany malemy andro renam-pangady fa reo olona reo zany rehefa nandreny teny nankato de nenonenona tena tafiotra loza atrehany mijoro mandrakarivo izy satria tena tahakan'ny olona nanorona ny tranony tambony vatolampy ozy latsaka ny ranonorana nisy rikabe sady ny fofofon-drivotra namely zany trano zany nefa tsy nianjery izy satria efa nahorona tambony vatolampy satria namantatra an'le teny tao amin'ny oronam-boky le nanoratana ny Jesosy le hitantsika ny am'jaonina voalohany hoe le Jesosy tonga nofo mamavahany io isika de namantatra an'le sitrapon'Andriamanitra de le sitrapon'Andriamanitra araka ny tenen'i Jesosy eny am'jaonina toko 9 hoe ny asan'Andriamanitra de ninonareo zay nirahana inona le teny zay tonga de nankato izany fa zay rehetra nandreza ny teny zany ozy nefa tsy mankato azy de hoarina amin'le lahadala zay nanorona ny tranony teo ambony fasika latsaka ny ranonorana nisy rikabe sady ny fofofofo ny rivotra namely zany trano zany nianjera ka loza ny fianjerany mitovy ny zavatra nantsoandreo samy nandre le teny de tahaka atsika am'izao vanim-potoana zao eo ny izahantsika toetra ny tenatsika hoe mamantatra fanahy vaiza fanahy mifehy atsika fa samy andre le teny marina avy amin'Andriamanitra fa misy ny antokon'olona mipetraka ho lehilahy manantsaina nanorona ny tranony tambony vatolampy mandreny teny mankato mandalo ny fizaham-toetra ny ranonorana ny rivotra tafiotra amely fa tsy mampiotsina azy zany satria niorona tambony vatolampy fa ny olona adala kosa de zao rehany any le teny nahatonga atsika ny resaka hoe be deabe nge ny kristianina am'izao vanim-potoana zao tsy mazaka mandinika ny soratra masiny tsy mazaka an'izany de zany ve milo nazahoana fanjakan'ny lanitra fa te hanao hitsin-dalana Jesosy midira atao boky fotsiny de ampy zany fa tsy te hamantatra ny fanahy zany manorona ny tranony ambony fasika zany fa rehefa tonga ny tafiotra ozy ny lazain'ny Jesosy namely zany trano zany ozy nianjera izy loza ny fianjerany mitovy ny zavatra nanjoandreo olona reo samy mandre miteny fa mitoem-pananana nanandreo olona reo tsy mitovy ny tokony olona anankiray nandre nankato
ny tokony olona anankiray nandre tsy nankatò de atakatsika am'izao vanim-potoana zao na ny tokony olona anankiray nandre de namakafaka de nanaiky hiditra lalina ikatsaka ny fanjakan'andriamanitra mizaha toetra ny fanahy de mitaraina amin'ireo anatrehan'andriamanitra mba meo aza ny esprit de discernement zany zay azo amin'ny alalan'ny fianarana ny teny fa ny tokony olona anankiray mba miaino any izy fa everiny fa fahadalàna zany rehetrarehetra zany de atsiarovantsika an'le teny any amin'ny jaonina toko fahenina ihany rehefa nanazava ny momba ny tenany Jesosy ny andiny fahenina enimpolo nanazava izy nisy fahagaganana nataon'i Jesosy de nilaza Jesosy rehefa zao hoe ny tenako ny tena fihina ny rako ny tena fisotro de ny andiny fahenina enimpolo ka hatramin'ny andiny fa efatra amby enimpolo ko maro tamin'ny mpianatra ozy noho nandre izany de nanao hoe sarotra zany teny zany iza ny mahay no izany io tsy ananany io l'esprit de discernement ary fantatra Jesosy tao am-pony sy fa nimononona tamin'izany ny mpianany ka de hoy izy mahatafitohana anareo va izay maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any am'izay nitoerany taloha ianareo ny fanahy mahavelona nosy tsy mahasoana inana inozy ny teny zay lazaiko aminareo de fanahy sy fiainana fa misy ny sasany aminareo zay zay tsy mino fa fantatra Jesosy hatramin'ny voalohany zay tsy nino sy zay amadika azy ozy ary izy tamin'izany nylazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona raha tsy nomeny ray azy izany zany hoe tena misy ny olona nge mandre an'le teny fa izy tsy votapakevitra ny hianatra de hiteny sarotra zany teny zany izany mahay no izany io ny toe-panahin'ny olona mipetraka tahaka an'le lahadala nandre ny teny tsy ankatò ary eo ny tena izahantsika ny tena tsika hoe tena fa manana ny esprit de discernement marina re fa raha olona tsy mitrandraka ny soratra masina tsy mianatra soratra masina tena aza miteniteny foana hoe tena mivavaka tena manompo an'Andriamanitra fa ny olona tena manompo an'Andriamanitra manana ny esprit de discernement mitrandraka isan'andro san'andro ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra io de matoko sy mino fa Andriamanitra anampy atsika taridalina atsika mandrakariva mba hatonga atsika tena mpanaradian'i Jesosy vavaka isika misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray no teny nandray zay tonga taminay teny mampiritreritra mba tsy hatonga anay hitady tany malemy anao rena mpangady fa hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra taka ny trandraka rena na fiainana dareo lalina mandrakariva izay amantatra ny fanahy tsy izy mba tsy hitondra fitaka ao aminay ary raha nitondra fitaka ihany de meo hery mba hahafahanay miala amin'izany fandray ny fanafahana amin'ny alalany fanahinao masina de misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.